Vadika eo amin'ny taranja taekwondo kosa indray isika izay tahaka ny fanaony tamin'ireo tanora etsy Atsimondrano dia nanoana club roa avy etsy Ambodivonikely Ambohimanarina ny loholona Bertin Andremiaingo izay anisan'ny mianoka tanteraka ao anatin'izany tontolo ny taranja fanatanjahantena izany ary tsy misafidy taranja fa dia misandrahaka amin'ny taranja rehetra mihitsy eto Madagasikara. Ny taona 2014 no nitsangana ny club Tia 2 taekwondo Ambodivonikely Ambohimanarina. Tao anatin'izay efa taona nijoron'izay dia afa maromaro ny anaram-boninahitra azo ny raha tsy laza ankoatra ny nandrombany medaly volamena 7 sy volafotsy 7 nandritra ny fiadinan'ny tompon-daka taekwondo ITF Mas ny taona 17 Tsambakan'izany ihany koa ny tamin'ny taona 18 nandritra ny combat de défi interclub. Amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny fanomanana ny fandehanana ny Tomasina hiatrika ny fifaninanana interclub ataon'ny 20 sy 3 septambra ao avy izao ny club. Noho ny fahitan'ny ezaka ataon'ity club ity dia nanoana sy nitondra fanampiana ho azy ireo ny loholona Bertin Andremiaingo amin'ny fandehanana miatrika izany fifaninanana izany. Izay araka ny fangatahany ray mandeha sy ny rehetratrizy izay ataoko hoe mahafatifaty rehetra moa izany amin'ny hoe taekwondo dia tongetonga tenako mitondra zay araky ny fangatahany zareo dia hoe mitondra zay mba vatsindarana kely ho an'ny zareo fa andehanao compétition any tamatapaky zareo ireo dia mba tompontanana kely ano ho an'ny zareo mba ahafahany zareo hoe mirery kely amin'ilay fiarahana zany satria ina moa ny ireriavana amin'ilay fiarahana maniry dia maniry zareo mba hanana ray aman-dreny pia voalohany faharoa manentana ihany koa mba hoe hisy atsiaro sy hanao an'izao zavatra izao mba ahafahana mifanampy amin'ny zareo satria betsaka ny ezaka tiany zareo atao dia zay teny hoe tompontanana kely izay dia atotsapiavaka amin'ny zareo ray aman-dreny. Raha ny fampitaovana sy ny fanampiana ireo tanora atao amin'ny faritra Atsimondrano ny tena nahafantarana ity tompon'andraikitra ity teo aloha dia efa mivelatra amin'ireo tanora rehetra izany fanampiana ataon'izany noho ny fahitan'ny ezaka ataony izy ireo. Ny sénateur tonga namaly ny antsonay izany tena zava-dehibe ho an'ny club Tia 2 satria izy izany olona namaly voalohany ny antsonay sy anetanana ihany koa ny malala-tanana rehetra eto amin'ny indrindra eto amin'ny circonscription ny Ambohimanarina satria zanaka Ambohimanarina 7 no tezainato dia ireo 7 ireo zany hanao an'ny compétition interclub any Tamatave. Nisaotra ny loholona Bertin tamin'izao fanohanana taon'izao moa ny filoha-amboninahitry ny club Aldara Johnson sy ny Bosabom Maramar Sandratana Jean de Dieu. Ity mpampianatra ity izay nilaza fa tokony ho fitaratra sy taridalana ho an'ny ray aman-dreny sy tompon'andraikitra eny amin'ny manodidina ny Ambohimanarina izao fihetsika nataon'ny loholona Bertin izao. Nanamafy ny tena ny fazanaka Ambohimanarina avokoa ireo mpikatroka valon 70 amin'ny Tia 2 taekwondo. Nandritra ny fanazara-tena fanao ny isan-kerinandro ny alarobia tolakandro teo moa nanaovana izao fanomezana izao. Tsara manamarika fa 5 taona ka hatramin'ny 30 taona no sala taonan'ireo mpikatroka ao amin'ity club Tia 2 taekwondo ity. Ho fanomezam-boninahitra ity ray aman-dreny no sady tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ity moa dia anisy ny fampisehoana nataon'ireo ankizy mpikatroka ao amin'ny Tia 2 taekwondo no entina maranana ny lanonana.